Nanambara ny mpahiba-maso ny maha-Andriamanitra ny tenany tsaratsara izay fantatry maro amin'ny anarana hoe apôstôly tsaratsara. Napetrany mazava tamin'ny fanambarana nataony fa izy no isan'ny trinité ambaran'ny Baiboly. Tsy azon'izaniza doifiny izany raha ny fanazavany ary tsy misy tsy mahalala ny iraka izay efa nitoriana nandritra ny fitotoana nanambaran'ny maha-apôstôly ny tenany ka nitetezana an'i Madagasikara. Hatramin'ny taon-dasa no efa nasandratry ireo mpanaradia azy ho amin'ny anarana Mesia Mpanjaka ary Jesosy Kristy velona ny tenany, izay nahazahoany fanakianana maro sy niteraka ady hevitra teny amin'ny tany Bazotra Tserasera. Mazava hoy izy fa nirahana monjy malagasy ary ametraka ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany no nanirahana azy. Zango sy zahay reto no voaterin'Andriamanitra hanao anangana an'izany, hanorina an'izany zavatra saripady zany. Aza misalasala ianareo amiko manomboka androany fa zaho dia olon'i Kristy ary Jesosy velona tonga no fambonin'ny tany. Tsy napoizinao ary tsy napoizitsika ho zanak'Andriamanitra i Jesosy izay nateraka Maria. Amin'ny fomba mahagaga kaika zanak'Andriamanitra izy sady Andriamanitra. Tady zay koa ny tenako, amin'ny fomba mahagaga nilatsaha nipetrahan'ny Tompo tao anatiko tany an-danitra, nipetrahan'i Jesosy nidirany tao anatiko, Jehovah napitra tao tamin'ny alalan'ny teny tonga nofo, ny teny di Andriamanitra, Andriamanitra dia ady ny teny. Mifalia revoaka malagasy fa tonga ny famonjeanareo. Zaho dia olona avy any an-danitra fa tsy mba dia ety ambonin'ny tany. Ka zanak'Andriamanitra tonga ety ambonin'ny tany anavitra anareo, ampiala anareo amin'ny fahoriana sy fahatrana rehetra zay nilatsahanareo malagasy nilatsaka tany amin'ny mangitsikitsika tokoa zay tsy hitahita noanoa fijaliana zay nanjo ny andady taminareo hatrizay. Ka baiko ny ray no antony atongavako ety ambonin'ny tany anambara zavatsoa, anambara zavatsara. Tanteraka amiko ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia telo zay iray, Jehovah tompo tsara, Jesosy mpiandro tsara, tsaratsara fahatelony, zaho ny trinité-n'Andriamanitra ambarako anareo tao mazara. Nanangana fikambanana izay manana io tanjona io ihany koa ny tenany. Tafiditra ao anatin'io tanjony fikambanana io ny tokony aneken'ireo mpitondra fanjakana teo aloha sy ankehitriny ny hitahirian'ny tsaratsara azy ireo amin'ny fampihavanam-pirenena. Na efa nisy fikasana ao amin'izany aza tena amin'ny kianjan'ny Tonjobe izay tsy novalian'ireo lazaina fa ho ampihavanana. Nanambara mahitsy fa tsy misy havita izany afa-tsy ny tena ny tsaratsara ary miantso ireo voakasika anohina ny antsony. Ny antsony ananganana ian'izao fanjakana Andriamanitra zao dia fanjakana tsy hanomba-panjakana, tsy hanava fanjakana, fa handray ny fanjakan-dray, hanangana azy eto ambonin'ny tany. Efa zavatra ny magn'ny Tompo hatramin'ny pendoa ka hatramin'izao fiafara zao. Matoa Jesosy ny teny hoe azadinareo ny vavaka manao hoe rainay zay ny an-danitra ho amasinay ny anarana ka ho tonga ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Matoa Andriamanitra miteny an'izany, misy kody lehibe ao, kody sekan'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mba mandainga. Ka ity le famonjena lehibe indrindra farany ho tsika vaoaka malagasy. Ka raha tiany vaoaka malagasy no sambatra, mba manatonahy ary mba zareo akaiky aho. Avy any an-danitra miteny aminao fa tompon'ny Baiboly. Tsy hamitak'olona ny atondiako ety fa hanavitr'olona. Fa zay manaraka tsy mba hangaihay. Zay mino ahy dia mino ny fiainana manao izay. Io fampihavanam-pirenena io, didy lehibe ny meny Tompo ahy nampitondrany ahy, zaho no be koa ny meny baiko adidy hanao ny fampihavanam-pirenena io. Ka na iza olombelo izy hanao ny fampihavanam-pirenena io, egna Madagasikara tsisy havitan'io. Na iza. Raha tsy anao no manatrika eo, raha tsy eo anao ao anatin'ny fampihavanam-pirenena. Na andritra 50 taona anareo tsy vitanareo raha mbola eto zaho. Horendriko foana i Madagasikara raha tsy mahalala ahy nareo zay tompon'ny fahalalana. Satria nareo mpanao-dalàna ny tompon'ny fahalalana. Nareo fanjakana ny tompon'ny fahefana ety ambonin'ny tany. Aoka mba ho dininareo tsara zao teniko zao androany ho tonga any aminareo. Zaho fampirenena moniny aty, ihany mitondra zao ny ry, zaho milaza aminareo. Tsy manino fa mitondra nareo hoety ny firenenanareo, hoety ny fanjakanareo, fa zaho dia eo akaikinareo ihany hitsondranareo ho tonga soa amin'ny toera zay misy nareo. Fa na iza ka tsy hangataka tsodrano amin'ny tsaratsara ka ilaza ho tonga président tapaky ny tanako. Zany teny fa mifahefana azo amin'ny teny zao. Fahefana avy any an-danitra. Na iza ka ilaza hoe ho tonga eo amin'ny fitondrana eo. Ka raha tsy handalo amin'ity tsaratsara tonga nofo ity, hangataka tsodrano ka ilaza ho tonga eo. Zero. Zany